Molejana ao anatin'ny lafim-baovao izay mahakasika ny olana ery Madagasikara ihany sika na dia misy aza ny fanelana elanana na ny médiation tanterahana amin'izao fotoana izao mitoy ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa hita ho mizaka ny vokatra izay fitokonana izay ireo mpandeha. Mbola mitoy ny fitokonana ataon'ireo mpiasa sasany eo anivon'ny kampania mpitaterana Air Madagascar. Omaly foana avokoa ny sidiny ka velotaraina ireo mpanjifa. Mandray fepetra hatrany moa ny avy eo anivon'ny fobe fitantanana ka misy ihany ireo sidina ny Enga androany toy ny sidina ny azo an'i Fort Dauphin sy Moroni. Nisy ihany koa ireo kompania assisté toy ny Air Austral, Kenya Airways, South Africa Airlines izay afaka ny Enga ny azo an'i La Réunion, Nairobi sy Afrika Atsimo. Zary lasa takalonaina ireo mpandeha. Nambaran'ny délégué-n'ny mpiasa izay mitarika ny fitokonana fa io fitokonana io no any fitaovam-pameretana na moyen de pression ananan'izy ireo. Tsisy manana intérêt ke hoahy animba ny orinasa io fa zao aloha ny moyen de pression ananan'ny mpiasa zany manaraka ny lalàna dia ny grève. Tena tsisy hoe sanatria tena fifaliana ho an'ny mpiasa mahita amin'ny pandemia hitsika tsy any hitsy zay mbola manitrikitrika hoe ny antony hijoronay inge mba tsy hiverena an'izany tsony zay mahatonga zay tsy tena tsy misy tsompa na any amin'ny compagnie maneran-tany any ianao misy foana ny retard misy foana. Raha ny fantatra dia nisy ny sidina Air Mauritius Satonga androany fa nihitsoka adiny roa tao anatiny ireo mpandeha no tonga teo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato satria tsy nisy ny désarmement de toboggan. Taorian'ny réquisition natao any mpiasan'ny Airmad vao afaka nidina ny fiaramanidina ireo mpandeha. Raha ny fampitam-baovao hatrany dia nisy olana rary avy nitsabo tena avy any Maurice ka mbola ao anatiny antsoina hoe convalescence tao anatin'io fiaramanidina io.